Transparency International ampiaro ny lalàna. Baccalauréat latsaka ambany tokony ho izy ny noty na ny délibération. Fanamarinana zom-pirenena malagasy ny Andry Rajoelina tsy misy mety manao soni ny mpitsara. Alatsinainy 7 aogositra 2022 manatitra ny arabato klasy tongivavy atonga soanao to anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrandry naoraka tao anaty tambazotra antserasera ary nanakoako manerana an'izao tontolo izao ny vaovao nilaza fa voasambotry ny National Crime Agency na ny NCA tany Londres ny talin'ny kabinetra sivily ny fiadidinan'ny Republika Romy Andrianarso no ny raharaha kolokolo nataony sy ny teratany vahiny iray mpiara-miasa amin'ny akaiky saika akan'izy ireo vola mitentina 5,4 sy 4 livra sterling na 2 miliara sy 300 tapitry ariary ny orinasa Jamfield izay orinasa mpitrandraka vatosoa miampy petrabola 5 isanjato amin'izay tetika saretra izay ho ataony eto Madagasikara. Ny andedin'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Baraka tsoro matany indray no nampabeny Andry Rajoelina sy ny ekipany ny malagasy iray manontolo no ny rarakolokolo akany samborana ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Republika Romy Andrianarso tany Londres. Nanao kolikoly ity olona akaiky dia akaiky any Andry Rajoelina ity satria saika akan'izy ireo vola mitetina 5,4 sy 4 livra sterling miampetra bola 5 isanjato amin'izay tetika asa rehetra atao eto Madagasikara ny orinasa mpitrandraka vahiny vatosoa Jamfield. No fitakim-bola tsy ara-drariny io dia nitory ity orinasa ity ary izao voasambotra izao i Romy Andrianarso tale kabinetra ny fiadidinan'ny Republika izay voatendreny Andry Rajoelina ny voalohany volana Martsa lasa teo. Ny azo antoka dia fa saika nitakotako ny fitondram-panjakana ity raharaha ity ary tsy naneho ny heviny izy ireo raha tsy efa miparitaka tao anatin'ny tambajotra tserasera latsoratry ny gazety Financial Times 3 andro aty aoriny ny samborana an'ity tale kabinetra ny Andry Rajoelina ity vao nitondra fanazavana tamin'ny malagasy ny fiadidin'ny Republika. Mino fa vao sambotra izy dia tsy maintsy fatany satria olona mpiara-miasa akaiky amina filoham-pirenena zany na inona fialana atao amin'izao fotoana izao dia nafantatra zareo tamin'izany andro zany ngamba ozy niezaka no nanelinelina tao nanao intervention fa ho anazy diso toerana izy raha ny amin'ny firenena ohatrany izy mieritreritra amin'izany hoe manao tentative de corruption sy ny sisa dia tsy maintsy samboriny loatra reny ka io zao dia hitantsika fa tena olona mandroba ny harem-pirenena reto mitondra antsika reto ary afeky indray mandeha na inona olona zainy fitondram-panjakana hoe tsy ny rany izy tsy njiza zavatra tsy mitombona mihitsy zany rehefa mitoerana misy anao io tonga miteny hoe un chef même si est en caleçon ce sera toujours un chef ka aza miala fotsiny hoe tsy ny rany izy rery zany fa directeur de cabinet président de la République de Madagascar du président de Madagascar izy ny filoham-pirenentsika dia manana andraikitra feno amin'izany fitondram-panjakana indrindra fa filoham-pirenena. Na ny filoham-pirenena na ireo olona mpiaro ny fanjakana dia samy laza fa nandeha fialan-tsasatra na congé i Romy Andrianarso no antony nakanesany tany Royaume-Uni fa tsy misy iraka manokana nampanaovy ny fitondram-panjakana malagasy azy. Fanamarina tena izay tsy mitombona velively raha io vesatra nenjehana ani Romy Andrianarso io no jerena ho hatrany ity mpanao politika ity. Tena mazava be ho feleziny kotokananaka mihitsy nzatra resahany reto reto en congé izy fa lasa manao transaction occulte hoe zavatra mamao fady zany any amin'ireo olon'ireo hoe ameo anay ny petrabola 5 isanjato vola be zany ka na congé izy na natory izy na mitsangana izy io ny zava-misy fa nandenanao izy ivarotra ny titandrazantsika ity amin'ireo olon'ireo ary indrindra fa mba reny zany mba mety olona hitondra ny petrabola eto amintsika hiasa eto amintsika very tanteraka zao fitokisan'ny olona atsika ary mazava be zany zao fa zany ny asany reto fitondram-panjakana reto zany ny asany olona ireo ary zany tsy mahagaga tsony zany tsy atongava efa eny ihany moa izy io tsisy mety tena miasa eto ny olona satria tsy azonao atao an'izany rehetrarehetra ka io izy ny poky io ka amiko zany resaka ohatra mahazatra
mandrebirebi saim-bahoaka fotsiny no ataon'ny mpamono afo fa tsy avelan'Andriamanitra tsy voaka ny marina fa averiko na mandeha na congé io na natory io na nitsangana io na tsy nirahana izanizy io nanao transaction hoan'ny firenena malagasy satria arena firenena malagasy notrandrahandreo olondreo. Ny valo septambra ho avy izao no enona ao amin'ny fitsarana Southwark Crown Court ity tale kabinetra ny Andry Rajoelina ity miaraka amin'ilay teratany frantsay mpiara-miasa amin'ny akaiky Tabuteau. Lamandy na fikadrana an-tranomaizina mandritra ny 10 taona ny sazy mety hiandry azy ireo amin'ireo eloka hiampangana azy ireo ity. Na efa nesoro ny fiadidiany repoblika amin'ny toerany sy andrainy sazisazy azy ity tale kabinetra ny Andry Rajoelina voasambotra noho ny kolikoly ity dia afa-baraka tanteraka ny malagasy 520 tapitrisa. Tranga izay manamarina fa mpanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena izao fitondrana izao. Tsy azo ekena ny tsy maty manoty eto amin'ny firenena ny Transparency International Initiative Madagascar raha namoaka fanambarana momba ny raharaha tale kabinetra ny Andry Rajoelina tratra nanao kolikoly tany Londres nankasitrahana izy ireo ny fasahiny Gemfield izay orinasa vahiny nanaova ny ramatoa tale kabinetra ny Andry Rajoelina kolikoly ka nasany toroka avy hatrany namafisy ny Transparency tao anatin'ny fanambarana nataony ihany koa fa mampirongatra ny kolikoly toy izao ny tsy fisiny toin'ireo raharaha mamofona kolikoly nataon'ireo olona ambony nofidimbahoaka na notendrena takin'izy ireo araka izany ny anohizana ny fanadihadiana ireny raharaha ireny. Fa voaresaka manokana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa ny fisamborana ny taleny kabinetra ny Repoblika tany Londres inona ho kolikoly ny raisana ny zava-misy hoy ny fanazavana etsy ankilany dia nazavain'ireo solotena avy any Toliara ny fahasimban'ny lalam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka any an-toerany. Tati-baovao Germaine Mejanary sy Andry Rakotomalala. Ny alakamisy ariva no nahavoasambotra ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy izay nataony NCA. Polisy misana ny Ilokabevava ao Londres. Omaly, vao nanomboka ny paritaka ny vaovao tamin'ny alalan'ny lahatsoratra an-gazety navoaka ny gazety Britanika. Tsy mampiny hoy ny miara-manonja ho tsy nahafantatra ny fivoahany ity taleny kabinetra any ivelany ity ny filoham-pirenena fa misy iraka manokana no azo antoka nampanaovina azy. Zany hoe nisy zoma ny sabotsy zany nisy namihana tao le vaovao fa soa ihany fa nisy an'le Financial Times zany de le Financial Times io no namoaka vaovao zay ny source zany nahazona an'le vaovao zany ny paritaka ho an'ny teto Madagasikara. De rehefa mivoaka le izy vao maraina io zany de fa naneo ny heviny zany ny gouverneur amin'ny faritra Analamanga de miteny hoe tompona andraikitra am'izay nataony izy ary hatramin'ny ala moa zany le mpanohana an'le fitondram-panjakana de hoe raha tena nanao izy de zany eny fa tsy afaka misaraka amin'ny oliny tompoko ny andraikitra lehibe azy mahataly fiadinany Repoblika azy zay aloha azy esorinareo ny oliny tompoko dia taly fiadinany Repoblika ka tsy azo verina zany raha mandeha zany taly kabinetra izany de hoe mandeha amina ipony fotsiny zany non raha ny ala teto izy ka nakany Sainte Marie mba azontsika ny saina ihany zany ada nanakany Osbelville nanakany Mahajanga nanakany Tomasina nanakany Folopointe hoe lasa izy ny ala teto nandeha nitsangatsangana ato anatin'ny territoire Madagasikara fa ny ala teto izy nivoaka ny faridranomasin'i Madagasikara dia azontsika eritreretina mihitsy tsy maintsy isy iraka nampombaina tamin'ny tsy maintsy isy iraka nampombaina tamin'ny ary tokony nahafantatra ny absence ny ala teto Madagasikara ny filohan'ny Repoblika tsisy an'izany hoe tompony andraikitra goavambe eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika zany de tsy fantatry ny filohan'ny Repoblika ny absence zany hoe ny tsy maheo azy impossible zany. Nanamafy kosa ny solotena ny KMMR avy any amin'ny faritany Toliara fa lasa kilalao tanteraka ny fomba fitantanana ity firenena ity ankehitriny potika ny firenena potika ny fiainam-bahoaka. Mpiasam-panjakana zao ane tafiditra anatin'ny fahasahiranana tanteraka satria nagny karama vola raiky tsy haiko aloha fa zao eto le mpiasam-panjakana fa nagny karama vola raiky mbo tsy avy ny fin du mois magnaraka fa tampitsy satria miakatsy tena miakatsy ny vilim-piana ampiaty lala raty ity koa moa zany tena potiky tanteraky ny lala ny route nationale tena vao maiky mampidangana ny vidim-piainana satria mampiakatsy koa noho le frenenta zany le mpivarotsy. Aiza no tena hitana zay Juliana le route nationale potika zany RN7 iny any RN7 iny aloha tena nandalovako hinan'izao simba potika RN7 zahay zao niala ta Toliara tagna mivalo am 2 zay avy Antananarivo amvalo maranjay am 2 avy Antananarivo
amraka mfolo alina apitsoniny Ay, tonga apitsoniny Tananarivo tonga Tananarivo nefa zahay hatsamizay mandeha Toliara Tananarivo zao à 5 heures du matin fa avy Toliara Tananarivo etoa tena potiky tanteraky ny lala miantsony ijoroany vahoaka malagasy aisafidy amin'ny fifidianana ho avy io atrandy ny fandaharana androany Lafombavao hafa kosa indray tsy mendrika iverina hitondra ny Madagasikara ny olona mizaka zom-pirenena roa ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Mampirisika ny mpitsara izay anosiny ny taratasy fanamarinana ny fizakany Florajoelina zom-pirenena malagasy ity mpanao politika ity mba hijoro amin'ny fahamarinana tsy ny mpitsara ihany no nanaovany Antsoavo fa ny malagasy iray manontolo mihitsy. Asin'Andriamalala Manova Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Tsy misy mety manao soni ny certificat nationalité na ny taratasy manamarina ny fizakazo-pirenena malagasy ny Andry Rajoelina ireo mpitsara raha ny feo mandeha amin'izao fotoana izao. Noho ny fizakany'ity filoham-pirenena malagasy ity zom-pirenena frantsay no mety ho aton'izany. Raha adika tsotsotra ity fihetsiky ny mpitsara araka ny feo mandeha ity dia tonga saina ny mpitsara malagasy ary manamafy ny voalazany lalàna izy ireo izay milaza fa very avy hatrany ny zom-pirenena malagasy izay olona feno taona ka mangataka antsitrapo zom-pirenena hafa. Tranga izay miatra amin'ny Andry Rajoelina noho izy nangataka zom-pirenena frantsay tamin'ny taona 2014 taoriana napotehany sy namiravirany firenena 5 taona nandritra ny fitondrany tetezamita sy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014. Tsy tokony ny mpitsara irery no hijoro fa ny malagasy iray manontolo mihitsy ho ny mpandrindra nasionaly ny HVM. Mijoro isika na iza raha mbola mahatsiaro tena malagasy dia aloha hijoro amin'izay fa mba ampikio zay raha sanatrian'izany mbola zany ny tsy jorona na mpitsara io na izy io izy no nangataka tsitrapo veriko na mandeha nangataka tsitrapo no frantsay ahoana moa ny eritreretantsika eo amin'ny lohan'ny raha latsaka teto amin'ny firenentsika ny ady natao tamin'ireo mpanjanahantany tamin'izany no iverenana 17 taona teoriana iverenana tantanan'ny vazaha isika zay ny etsonany rehetrarehetra na mpanao politika tsika na mpitondra fivavahana na ny ara-drazana isika malagasy ray manontolo dia tokony andahany zany fa na iza ny teo dia zay amin'ny antoko HVM dia hijoro ary mijoro mihitsy mampirisiky ny olona irahina amin'izany satria tsy mendrika an'izany tsony ny firenentsika 17 taona teorinan'ny fahaleovantenany. Ny 13 Aogositra hatramin'ny 9 Septambra ho avy izao no isokatra ny fametrahana ny antota-taratasy filatsako fidiana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany hoe herinandro sisa no anana ny fitsarana amoaka io taratasy ny Andry Rajoelina io ka ho hita eo izay mpitsara osa anaosony izany. Fa tsy ampy ny mangarahara amin'ireo tatitra atao amin'ny vahoaka eny fotony amin'ireo asa fitrandrana goavana atao toy izay ataon'ny orinasa QMM manidina mivantana tany amin'ny komina anaovan'ny QMM fitrandrahana ireo firaisamonim-pirenena nanadiady ny fototry ny olana fantatra nandritra izany fa tsy ampy ny fifampiresana eo amin'ny fanjakana ilay orinasa mpanao fitrandrahana ary ny vahoaka eny fotony fanadiadina eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Miverimerina matetika ny fifandonana eo amin'ireo orinasa mpitrandraka fasimaity sy ireo mponina manodidina izay toeram-pitrandrarana izany. Tsy fampiny ny fifampiresahana ka anjakany ny kinafinafina eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa mpitrandraka ary ireo mponina ny tena fototry ny olana amin'ireo tanàna misy ny asa mpitrandrahana. Ho an'ny QMM manokana dia efa indroa izay farafahakeliny no nisy fifandonana mahery vaika teo amin'ity orinasa ity sy ny mponina manodidina. Rehefa nidina ifotony nanadiadiny mety ho anton'izany ireo firaisamonim-pirenena dia noho ny tsy fampiny ny fifampiresahana eo amin'ny telotota no anton'izany. Fa somary misy tsinony daholo ary fa ny tena zava-dehibe dia tsy ampy zany le fifampianoana amin'ny sehatra ny toerana ahafahanay manamafy an'izay hoe sehatra ifanakalozana zay satria misy foana ny olana isaky ny enim-bolana tsirairay misy grevy sy ny sisa inona ny antony mahatonga an'izany dia rehefa napetraka io sehatra io zany dia vonona niakatra ambony latabatra avokoa zany ireo olon'ireo na ao amin'ny région na ao amin'ny commune zany hitadavana vahaolana maharitra hitondra fampandrosoana indrindra ho an'ny olona ny fotony satria zay zava-misy hoe misy fotodrafitrasa be da be mipetraka na mipôro na ny lalana sy ny sisa fa tsy ampy le fampandrosoana miapaka any amin'ny olona any fotony zay ny hitanay zany. Anisan'ny teraka olana goavana teo amin'ireo mponina sy ny orinasa QMM ihany koa ohatra ny fahalotony ny tontolo iainana ka nahafaty ireo trondro tao anatin'ny rano fiveloman'ireo mponina. Hatramin'ny androany
tsy nivaly ny valin'ny fanadihadiana natao ka taky ny firaisamom-pirenena ihany koa ny mangarahary momba n'izay valy ny fanadihadiana izay. Ary izay dia mbola mitaky hatramin'izao izay ty amin'ny firaisamonim-pirenena mba hivoahany mitatitry tokoa mba mampidirina ao anatin'ny mangarahara fa antsika manapa-kevitra miaraka ny fomba fanatsarana ny toedrarahany etirana. Ny zavatra anankiray ihany koa izay voaresaka tato amin'ity atrikasy ity mikasika ny convention d'établissement izay nifanaovan'ny fitoram-panjakana sy ny QMM. Izy moa zany mazava ho azy fa tokony atao isaky ny 5 taona dia avoziny izy amin'izao fotoana izao fa ny zavatra anisany takinay atao amin'ny firaisamonim-pirenena dia mba tsy ho ny zay tsy mitaky anao sinian'ilay izy fa ifanjara ny fanjakana sy ny secteur privé zay fa tokony mba misy any kosa zany fifampiresahana amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny olona ny fotony ihany koa fa lasa ny contenu an'ilay izy ohatrany lasa resa-bola fotsiny zany ny ao anatin'ilay izy resaka hoe fiscale et douanière fa tokony le resaka fampandrosoana maharitra ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny olona ny fotony indrindrindrindra tokony mba resahana ao anatiny ihany. Araka izany dia mitaky ny ampivelarana ny sehatry ny fampiresahana eo amin'ireo mponina tompon-tany fa tsy ho konokonono ny fanjakana sy ny orinasa mpitrandraka fotsiny ny fiarahamonim-pirenena. Fa irotsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao ilalaina Ratsirahonana. Zanaky Nobert Lala Ratsirahonana saingy tsy niantoko politika avy izay misy ny rainy no nanolotra azy fa ny fikambanana Anne Christie sy ny antoko politika fihavanantsika. Manana andraikitra eo niviny FDKM ilalaina Ratsirahonana ary fampirisihana ny Malagasy anaika ny Christie eo amin'ny fiainana no tena tanjona fahany mampandroso any Madagasikara raha ny nambarany Androany. Pejiny sosialy kosa indray efa tsy misy teny afaka ilazana ny fahasahiranam-bahoaka intsony amin'izao saika apotika avokoa ny sehampiariana rehetra izay mahatonga ny vidin'entana tsy mitsamiakatra izay tsy izy manampitrotraka izay anefa ny fahasahiranana amin'ny fitediavana amin'ny andavanandro eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy ahafahana manao ny asa araka ny tokony ho izy ary ihany koa ny fitohanana ny fifamoivoizana izay mandany fotoana maro. Ravirazafimaina sy mbola havatsara. Ho an'ireo miasa mandraika raha isam-bolana, maro no mitaraina fa tsy ampy intsony ho an'ny fandaniana mandritra ny 2 volana ny vola miditra. Ireo miasa teny indray, mivarotra faty antoka sitranay vaza mihetsika, toy ity raim-pianakaviana mivarotra kafe mandehandeha ity izao. Efa io ny asa fivelomana ka atao izay hitondrana vola modina ny kely aza. Ao anatin'ny iray andro, manodidina ny 2,000 sy R1,000 ny ronono tsy maintsy vidiana. 770 ariary ny siramamy 1 kilao fara-fahakely no vidiana ary kafe atsasa kilao manodidina ny 7 ariary. Zara raha maleo ny sarany anefa ny vidiny satria 200 ariary monja dia mahazo kafe. Vidiny raha tena miakatra be nenay amin'izao nefa izay mivarotra kafe mora amin'izao. Misy mifaty antoka zany le asa tsy maintsy hoe atao fa efa io ny asanay aty aloha dia. Namidy mora zany kafe sa manao? Varotra mora izay indraindray fa rehefa le arivariva iny andro dia tsy lany entana indraindray dia tsy maintsy mandefa mora satria tsy maintsy mora tsy maintsy lanina nety rehefa tsy lany anay dia tonga dia ariana matsy fa tsy afaka averina any apitsitra. Samy manana ny manahirana azy ny tsirairay fa iraisana ny fahalafosany vidin'entana sy tsy fahampiana enti-manana hiatrehana ny andavanandro. Tena zavatra manahirana amin'izao aloha dia mifanabeazana ataon'ny fanjakana tena tsy rambo mihitsy aloha voalohany indrindra dia ny sosialy zany koa zava-dehibe dia mifandriam-pahalemana vahoaka angamba ataoko hoe modina tsy miteny fa ny fiainana tena manahirana ny vahoaka amin'izao. Matofoka ny vahoaka moa zany amin'izao dia le vidim-piainana zany tena hita mihitsy hoe tena midangana be. Leo mihitsy zany tena marina. Makale zao raha tsy amin'le fitadiavana ihany zao ka tsy fandriam-pahalemana. Zay zao tena sarotra zao tsy fandriam-pahalemana. Eo amin'ny selama sy eo amin'ny toaly zay aloha tena entana. Say raha mavita an'zareo vetivety mba voava ihany ny olana. Raha fa mavita toro reva raha toro 5 raha tena mavita. Versement ihany tia manenjika zany chauffeur sy receveur. Ao anaty fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Atony tsy nisy masoandro ny hiratra ny any sasany tao anatin'ny efa taona angarangidina. Betsaka no efa nivoady fa ho mafy ny mbola anjora izao fitondrana izao ihany no anjaka eto Madagasikara.
Mitaraina ho mahazo tsindry amin'ny fanjakana ny orinasa iray mpanafatra menaka avy any ivelany. Menaka 3 taona no nogiaza ny fahatseranana ho Mahajanga, nanomboka tamin'ny taondasa lazaina fa tsy ara-dalàna ireo menaka ireo nanamafy anefa ny tompon'ireo entana fa efa nandalo fitiliana hatrany ivelany ireo menaka. Ireny antsoina hoe huile brute ireo menaka 3 taona ireo fa tsy araka no lazainy fahatseranana fa huile raffiné, vola hatramin'ny 70 miliara ariary no mihoatra no takiny fahatseranana amin'ny tompony orinasa miampy sazy miatra eritaona an-tranomaizina. Fanadiadiana nataon'ny Ravirazafy-Mahenina eo amin'ny sariny mbola hava-tsara. Menaka 3 taona no afaka namidy 9,000 ariary ny 1 litatra teto Madagasikara no nigaza ny fahatseranana ao Mahajanga ny taona 2020 sy 2020 ary ahina efa simba ho misolo vava misolo tena ny orinasa iray izay nambara ny fahatseranana ho nanao osika. Filambaniny ary mifono zavatra ambadika ny zavamisy ho ny mpisolo vavan'ilay orinasa. Tsy azo atao na inona na ino ireo menaka ireo ary tsy hitan'ny tompony toerana nanakazana azy, tsy fantatr'izy ireo ihany koa na efa nampiasain'ny fitondram-panjakana na tsy. Nanamafy ny tompon'ireo entana fa karazana toerana fanaovana fitiliana misa 4 teto an-toerana sy tany ivelany no nanaovana ny fitiliana ny menaka ary nanamarina avokoa fa ara-dalàna ireo entana no giazan'ireo. Ankoatra ny fanagiazana dia takiany fanjakana lamany 70 miliara ariary mahery ny tompona orinasa ary mbola hina azo sazy miatra eritaona tranomaizina ihany koa. Orinasa tiana ho arovana ve na orinasa tiana ho potehana ve fa mampalahelo zany ny toe-javatra ohatr'izao hoe ianao efa tsy aho intsony dia miara voasazy amina olona hafa. Itsika tena mbola firenena farak'izay marefo ara-ekônomika. Dirako ihany satria misy ifandraisan'ilay société anankiroa. Mivarotra afaka mivarotra n'io menaka io 6 000 ariary. Rehefa raffiné eto Madagasikara ilay izy 3 millions de litres mahery zany tsika 25 millions mba afaka misitraka menaka mba moramora araka ny filazan'ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena mihitsy ny nangataka hoe détaxe eo huile brute dia nanafatra effectivement huile brute ilay société DMC. Dia rehefa tonga eo nefany ny atsiako azy aloha dia ilaina vaniny ny taratasy hoentinao tsy valable fa ny douane ny valable dia velotro fa raha atao an'izay ny hitondrana ny raharaha ny fiarina mampalahelo. Tsy anakehatra amin'ny farany ary mandano fiampangana azy ataon'ny fahatseranana moa ireo mpivady vororoy. Efa nazo rary ny tena fitsarana izy ireo saingy mbola nampiakatra ny raharaha ihany ny fahatseranana. Mbola tsy tapitra moa ny ataontsika hoe voie de droit fa dia efa nanao nangataka fandravana ny mpiabo. Ny mpitsara zany ny mpamoaka didy dia mamoaka didy amin'ny feon'ny fieritreretany fa saingy kosa nisy profo ary ny raharaha dieloka dia rahantsika malala fa miaingy amina profo fa rehefa feno ny profo fa milaza fa nanao ianao dia sazina fa rehefa feno kosa ny profo milaza fa tsisy idiranao intsony le izy dia marina be ilay didy tany amin'ny ambaratonga voalohany hoe atsahatra ny fahinjena. Misy andehan'olobe tsy manjakazaka ary miezaka amin'ny feno toe-karam-pirenena eto amintsika. Ahina osikajin'olona atahoran'ny mpitondra ireto farany ka mahatonga ny baiko midina ho an'ny mpitsara sy sampandraraha hafa raha ny fanazavana hatrany. Mampanainy zavamisy tsy fantatra mazava ny antony anagiazana ireo menaka na mitady vola amin'ny fomba hafa ny fitondrana ka miezaka mamotika ny mpandraraha mampiasa vola eto Madagasikara ary mitaky vola miompampana amin'izy ireny ihany koa. Fahina koa hoe zanagiazana ny entan'ireo mpandraraha manafatra karazana sakafo ilain'ny vahoaka andavanandro azony indrindra mizary izany mialoha na mandritra ny fampelezan-kevitra. Mifampitohy amin'izay hita fa lafo ary tsy mbola nahitana fidinana latsaky ny 4,000 ariary araka nampanantaina ny mpitondra tamin'ny vahoaka ny vidin'ny menaka 1 litatra eny an-tsena. 704,000 ariary ny litatra ny menaka amin'ny vraky raha 709,000 ariary mihoatra kosa ireo menaka ao anaty tavoahangy. Vitsy no mahavidy ireny hoy ny mpivarotra fa saika mandeha amin'ny atsinjara ny ankamaroan'ny olona. Ankoatra izay olana mipetraka ihany koa mitsitsy menaka ny olona ka voatery mampiasa izany miverimberina kanefa ratsy ho an'ny fahasalamana izany. Ravirazafy-Mahenina sy mbola hava-tsara. Mitombo isan'andro ny fahasahiranana ho an'ny isa-tokantrano. Zara raha mahavidy vary iray kapoaka ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Ireo entana ilaina fampiasa amin'ny andavanandro ankoatra izay miamiaka bidy isan-kerinandro.
ohatra amin'izany ny menaka izay tsy mbola nahitana fidinany kanefa ampiasaina ankamaroan'ny olona. Hoe fantatro hoe menaka madio ihany vidiko sa tsy vidy menaka koatra amin'ny menaka madio ohatra menaka sosa tamin'ilay izy satria fotsifotsy be le mandry ka le tsy maintsy amin'ny vraka fa le vola vitanana kasy teko tsisy. Ho an'ny mpivarotra vitsy ny olona no mahatakatra ireo menaka avy any ivelany na efa anaty tavoahangy. 7,000 dia mandatsy 3,000 sy 2 alina anona zao no tena mandeha aty aminay aty tournesol any Anosy be dia ao Tsaralalàna mahavidy amin'itony ihany izy fa ena sady menmenina kely ihany loko izy lafo foana ko tsy midina mety. Toy ny akora rehetra nefa ilana fitandremana ny fampiasana ny menaka izay mety hitera-doza ho an'ny fahasalamana raha toa ka tsy voaaro amin'ny loto na koa ampiasaina ny endasina miverimberina loatra. Raha ohatra indray menaka efa avy ny endasina iny ka tsy misarona tsara tsy voahidy tsara ka hitsidihan'ny otrikaretina dia atahorana tsy tsara mitazona an'ireny ela be raha efa le avy nampiasana. Ho an'ny menaka efa périmé dia aloha ireo olona mba tsy ampiasana raha azo atao. Raha efa lany daty iny dia miala ilay otrikaina hoentiny. Tsy hitanao intsony ilay acide aminé sy ny zavatra ny triglycéride izay tena ilana tadavina ao anatin'izy iny. Zavatra mety iso raha toa ka soe zany tratran'ny microbe dia tena mety hiteraka aretina maro. Satria raha tsy dian'ilay otrikaretina kely na botulisme le izy na nareo dia mety akarary vavon'ny olona, mety ampivalana n'ilay olona arakaraka an'ilay otrikaretina, mety tonga any amin'ny fanampozinana ara-tsakafo. Tsy mety mahita vahaolana ny vidin'entana ny mpitondra. Milomano anaty fahampiana nefa ny sarababem-bahoaka ary mitaraina ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisinasa. Misaona ny tontolon'ny indostria nodimandry ny filoha-tale jeneraly ny orinasa savonnerie tropicale Andriamatoa André Ramarson izay niorina ny taona 1790. Anisan'ireo olobe teo amin'ny sehatry ny indostria sy ny tontolon'ny toe-karena ny tenany naneho hevitra ihany koa tamin'ireo mpitantana rehetra ny fandimby izay eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny orinasa savonnerie tropicale. Pejy ny fampianarana kosa indray 7,50 faingo 7,20 isanjato ny tapahafana baccalauréat ho an'ny fianaratsoa 9,50 faingo 9,70 isanjato ny any Mahajanga raha 9,70 faingo 2,30 isanjato ny any Antsiranana. Raha ny angom-baovao azo dia latsaky ny 7 ny naoty nanaovana ny délibération raha nanao fanadihadiana dia norarana tsy teny momba izany ireo tompona andraikitra tsy mahazo miresaka amin'ny mpanao gazety ihany koa ireo mpitsara taratasy mpanadinana eto Antananarivo. Ravirazafy Maina Simbola Havatsara. Ity fitondrana ity no tena nahitana tsy fahita teo amin'ny sehatry ny fampianarana tao anatin'ny efa taona ary nandritra ny teteza mita no nahazo vahana ny fuite de sujet ka nahatonga ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsy dia nitovy lanjy intsony tamin'ny tany aloha. Ho an'ireo faritra telo namoaka valim-panadinana niakatra ny tapahafana saingy ny naoty farany ambany azon'oleferina na ny délibération no natao ambany. 6,50 na 9,50 tany ho any taloha ny naoty na délibération ny iraisan'ny rehetra sy ny ministera. Tamin'ity indray mandeha ity anefa latsaky io naoty io no fantatra ary noferina mafy ireo tompona andraikitra isan'isany tsy ilaza izany. Mety hisy fiantraikany amin'ireo mpianatra nefa izany fanapahan-kevitra izany ho ny mpampianatra iray. Dia mba tsonjofina koa mba tokony misy clémence kely zany misy clémence hoe tsonjofina koa le ho avin'le mpianatra dia nefa ny koa tsy azo atao hoe mitsinjo be dia be ohatra hoe atao latsaka ambany be zany ny naoty ahafahana baka fa sao dia manimba an'le ankizy dia tokony mandinika tsara zany ny fanjakana hoe atao an'izao ny naoty farany ambany anafahana baka zany manjary hoe dévaloriser zany le ankizy le nanala baka teo raha oharina amin'ny teo aloha zany dia rehefa ho avy ny any aoriana any dia misy impact be amin'ny ho avy le ankizy zany hoe nandeha hiasa izy na hiditra hanao sélection hiditra eny amin'ny université dia manjary misy impact be dia ohatrany manjary battu moral le ankizy zany dia manjary manimba ny ho aviny eo amin'ny 10,975 ohatran'izay. Mbola tsy tsisy latsaka izay mety ohatran'izay. Zay aloha ohatrany mbola tsisy latsaka aloha fa zay eo amin'izay foana zany.
ho an'Antananarivo mbola mitsara taratasy-panadinana eny Ankatso ireo voatokana anao izany ambesana mpitandro filaminana ary tsy mahazo miresaka amin'ny mpanao gazety raha ny fantatra kosa mety hivoaka amin'ity farany herinandro ity farafahatarana ny valim-panadinana bakalorea eto Antananarivo. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany tombanana ho tafakatra hatramin'ny 10 ireo ankizy maty tamin'ny fanafiana nataon'ny tafika rosiana tao Ukraine raha nitatitra nataon'ny Brown fampanoavana Ukrainiana mandodina ny 100 ireo naratra vokatra izany. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomala. Ankizy 7 faingo 10 tapitrisa Ukraine no tandendondoza atahorana hiarany ratra arabatana fa sahiranana ara-pietsepo arahina ho tsy maintsy afindra toerana manoloana ny fanafiana nataon'ny Rosia ny Ukraine raha ny fanarana nataon'ny fikambanana iray miainy ankizy anan-toerana. Hatramin'ny nafian'ny Rosia tombanana ankizy 10 no maty 100 naratra raha nitatitra nataon'ny Bureau ny fampanoavana Ukrainiana. Na izany aza miaiky ny manampahefana Ukrainiana fa tsy feno ireo antotanisa ireo no ny fahasahiranana amin'ny fanangonana ireo tatitra any amin'ireo faritra mbola fehizin'ny Rosia. Tao antsinanan'ny Ukraine no nisy ny ankamaroany ireo ankizy maty sy naratra vokatry ny fifandonana. Tsy misy afabela tao anatin'izany fa voakasika avokoa hatramin'ireo zaza mena vava. Omaly alahady, zaza iray sy ankizy 12 taona namony ainy tamin'ny daroka bomba nataon'ny Rosia tao amin'ny faritra Kherson. Ankoatra ny fiatraikany maolona, fotodrafitrasa miainy ankizy sy ny zaza maro no simba tanteraka vokatry ny daroka bomba toy ny sekoly, hopitaly ary ireo toeram-pialan-tsasatra ho an'ny ankizy. Tranga izay manala ny zo fototra tokony hosotrany ankizy indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fahasalamana. Tapitra ny fampalalam-baovao makasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarainao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny dindika aorian'izay kosa ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Hôtel Rwanda ny tena kokosa tongo kilasy tongo vavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko.